Jaona toko faharoambe folo. Ary rehefa enemana no sisa tsy tonga ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania. Izay ny toeran'i Lazarosy, ilay natsangana tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta no nanompo. Fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary Maria rehefa naka menaka manitra, misy narda sady tsara no sarobidy, lanjany iray livatra, dia nanositra ny tongotr'i Jesosy sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno ny hanitry ny menaka ny trano. Ary Jodasy Iskariota, anankiray tamin'ny mpianany, ilay efa hamadika azy. Nahoana io menaka io no tsy namidy denaria 300 ka nomena ny malahelo? Ary izy no nilaza izany, tsy noho ny fiahin'ny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy, avelao izy mba ho teriziny ho amin'ny andro anamboarany ahy ho alevina io. Fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary ny vahoaka betsaka tamin'ny jiosy nahalala fa teo izy dia tonga teo, nefa tsy noho Jesosy ihany, fa mba hahita ny Lazarosy koa, ilay natsangany tamin'ny maty. Fa niendry hahafaty an'i Lazarosy koa ny lohan'ny mpisorona, satria izy no nialan'ny maro tamin'ny jiosy ka ninony any Jesosy. Ny niakaran'i Jesosy tany Jerosalema. Ary noho ny ampitson'iny ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana, rehefa nahare fa ankany Jerosalema Jesosy, dia naka sampandrofi ka nivoaka hitsena azy sady niantso hoe, Hosana, isaorana anie ny mpanjaka ny Israely, ilay avy amin'ny anaran'i Jehova. Salamo 8:1. Ary Jesosy nahita zana-borika anankiray, dia nitaingina azy araka amin'ny voasoratra hoe, aza matahotra ary ziona zanakavavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina zana-boriky. Zakaria 4:5. Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy, dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra hilaza azy izany zavatra izany, ary efa nataony taminy izany. Ary nanambara azy ny vahoaka izay teny aminy, fony izy niantso an'i Lazarosy hivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary izany koa no nitsenan'ny vahoaka azy, satria efa reny fa nanao izany famantarana izany izy. Ary tamin'izany ny Fariseo dia nifampilaza hoe, hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona koa renareo, indro efa lasa manaraka azy avokoa zao tontolo izao. Ny amin'ny Grika izay hitan'i Jesosy sy ny lazan'i Jesosy ny amin'ny hafatesany ary ny amin'ny tsy finoan'ny olona azy. Ary nisy Grika sasany tamin'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravoana, ary izy ireo nankany amin'ny Filipo, avy any Betsaida any Galili, dia nangataka taminy ka nanao hoe, Tompoko, mba hahita an'i Jesosy izahay. Dia lasa Filipo nilaza tamin'ny Andrea, ary Andrea sy Filipo dia lasa nilaza tamin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, tonga ny fotoana hankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia havokatra be. Izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro zany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy, dia aoko izy anaraka ahy, ary izay hitoerako dia ao koa no hitoerany mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy, dia ankalaza azy ny ray. Ankehitriny mangorooro ny fanahiko, ary ahoana no ho lazaiko? Ray vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity.
nefa izao ny aviako ho amin'ity ora ity. Raha io mankalaza ny anaranao dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe efa nankalaza azy aho ary ankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka nare dia nanao hoe kotrokorana izany, hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. Jesosy namalika nanao hoe tsy noho izaho no nahatongavan'izany feo izany fa noho ianareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrinana izao tontolo izao no roahina. Ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanatonahy. Zany no nolazainy hanambara izay fahafatesana efa hiaretany. Dia namaly azy ny vahoaka ka nanao hoe efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy aharitra mandrakizay. Koa ahoana no ilazanao hoe tsy maintsy hasandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany? Dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany no hitoeran'ny mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia ny minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilaza izany Jesosy dia niala izy ka niery azy. Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy dia tsy mba nino azy ireo, mba hatanteraka ny teny nataon'Isaia mpaminany hoe Tompoko, iza nino ny teny nampitondraina anay ary iza no nampisehoana ny sandrin'i Jehova? Isaia 3:15. Zany no tsy nahaiza nino satria ho koa Isaia efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny masony na halala ny fony, dia tsy hibebaka izy ka tsy hasitrana azy aho. Isaia 4:1. Zany teny izany no nolazainy Isaia satria nahita ny vonahany izy ka nilaza azy. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza no nino azy, nefa noho ny fariseo dia tsy nanaiky ireo fandrao havoaka hiala amin'ny sinagoga. Fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ary Jesosy niantsoka nanao hoe izay mino ahy dia tsy izaho no inony fa izay naniraka. Ary izay mahita dia mahita izay naniraka. Izaho tonga amin'izao tontolo izao fahazavana mba tsy toetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy. Fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Izay manda ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Satria izaho tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy ahy izay holazaiko sy izay hotoriako. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy ray tamiko.